fa taorian'ny nahavoatendry azy ho senatera kosa dia nametra-pialana tsy ho filohan'ny antenimiran'ny varotra sy ny indostria intsony André Matou Martin Rakotojafy androany nisy arak'izany ny fifidianana izay no tanterahana ka i Andria Mamonjy Arsan Nour no filoha vaovao hitantana izany antenimiran'ny varotra izany. Eritsalama Rajonarvely kosa no filoha lefitra miandraikitra ny asatolotra na ilay antsotsika hoe service Rokira Bemanatso no filoha lefitra misahana ny varotra ary Ramatoa Fanjara Zakabona no hisahana ny filoha lefitra izay hisahana zany ny tontolon'ny indostria izay no makasika an'iny fa ho fanatsarana ny fitantanana ny tanàna dia misy ny lamina ny paika ihany koa zany entina anatsarana izay fitantanana ny tanàna izay raha natsikaritsika tao ao dia tsy nisy loatra ny fanomezan-dalana anorina na ihany koa zany ireny karazana permis samihafa ireny entina anatsarana araka ny fanambara teo hatrany zany dia nisy fiakarany ny sarany amin'ny fanatanterahana izany. Rehefa ny ato ambolana maro miverina mamoaka fahazon-dalana manorina trano na permis de construire ny fiadidiana ny tanàn'Antananarivo renivohitra. Entina iadiana amin'ny osika misy ny lamina manokana napetraky ny commune amin'izany. Tato ange nisy permis de construire fictif na tonga ny construction illicite BDB io dia zao zany izy efa miverina fa mitsangana ny commission de permis de construire. Mitsangana izy zany zao dia atsoina amin'izay ny olona rehetrarehetra na manao permis de construire na le mbola régulariser zany efa ao zany ho tonga afana manolotra azy manome azy an'izay permis zay manao ny étude rehetrarehetra mikasika an'izay. Zay nga moa aloha ny appel taro resana fa fotsiny tsy misy vola raisina tsony atao aminay zany tsy misy vola lotsony ato fa any amin'ny trésor mondony vola mba ialana amin'ilay manimona fonds public ny ialana amin'ny fantantan'ilay vola mpanjakana zany dia nalefany zany izy io ilay reçu amin'ny trésorier municipal no ahafahana manao an'ilay dossier sy ny avin'ny maire le permis le arrêté mikasika an'izay. Marihana fa nisy fiakarany 5,000 ny fikarakarana natoto taratasy fangatahana fahazon-dalana manorina trano raha toka 5,300 zany teo aloha. Namme tokony mpitantana ny commune fa anatsara ny tolotra omenany rehetra manatanteraka mangataka fahazon-dalana manorina trano eto Antananarivo renivohitra. Vinavinain'ny fiadidian'ny tanàna Antananarivo renivohitra ny ametrahana hologramma fahazon-dalana manorina trano entina iarovana amin'ny osika samihafa.